Misotranao zay Jesosy a Nous te remercions, Jésus, satria afaka miditra eo fanatrehanao androany. parce que nous sommes dans ta présence. Mino izahay Jesosy androany Nous croyons, Jésus, aujourd'hui, fa eto ny fanatrehanao. que ta présence est au milieu de nous. Anao asa lehibe amin'ny fiainana ianao Tu es avec nous ici ary hiditra an-tsehatra momba anay rehetra. et tu vas intervenir dans notre vie. Jesosy Kristy Tompo, Seigneur Jésus-Christ, indro atolotra tananao amin'ny fotoana rehetra. nous remettons entre tes mains tout ce culte. Miasaraka ny sitraponao Agis selon ta volonté eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy izay manaraka ny fotoam-bavaka. dans la vie de chaque personne qui suit ce culte. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, eto ny fanatrehan'Andriamanitra. la présence de Dieu est ici. Amen. Amen. Hitehaka mahafan'ny tompo isika rehetra. Acclamons fort pour le Seigneur. Ny voninahitra dia ho atolotsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Nous rendons toute la gloire à Dieu seul Ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra fena ao amintsika tsy hakanavaka. et que la paix de Dieu soit avec nous tous. Ho tahin'Andriamanitra ianareo izany amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne, Ary ho tahin'Andriamanitra iengotsika rehetra izay atao anatin'ny trano fivavahana. et que Dieu bénisse nous tous qui sommes ici dans la maison de Koa Dieu. dia voalohany isaorana lehibe Andriamanitra aloha. Premièrement, nous remercions Dieu. Izy mbola name tombonandro avelomana ho antsika rehetra. Il nous a encore donné un souffle de vie aujourd'hui. Ary ny fanan'Andriamanitra no namangy antsika mba ho tonga indray hanompo an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous a visités pour que nous venons ici dans cet endroit pour le Jean- servir. Zao ny volazao ny soratra masina. Voici ce que la parole de Dieu dit. Tsy misy may manatona io Jesosy raha tsy efa nitomy ray anatona izy. Personne ne peut s'approcher de moi si ce n'est le Père qui l'a emmené vers moi. Zany hoe ny fivavahana na ny fanomponan'Andriamanitra C'est-à-dire que le culte que nous rendons à Dieu, tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona ce n'est pas la volonté de l'homme, fa avy amin'ny famangin'Andriamanitra. mais c'est la visitation de Dieu. Ka rehefa namangy anao Andriamanitra Alors quand Dieu t'a visité, dia mimana fandray zavatra ianao androany. prépare-toi à recevoir quelque chose aujourd'hui. Manaova amenina mafisika rehetra. Tu t'amènes très fort. Faharoa miarahaba ny iray aman-drentsika ihany koa Deuxièmement, nous saluons nos parents spirituels izay miara-manompo an'Andriamanitra amintsika eto amin'ny toerana ity amin'izao fotoana izao. qui assistent à ce culte avec nous aujourd'hui, Dia ny pasteur c'est-à-dire le pasteur Randrianevy Ravelona Daniel. Handrianev Raphaël Nathaniel. Eto izy androany miaraka amintsika. Elle est ici avec nous aujourd'hui. Ndao hitehaka mafo an'Andriamanitra izay. Acclamons fort pour le Seigneur. Arabaina tahaka izany ihany koa tsika fiangonana rehetra Nous saluons également toute l'Église satria Andriamanitra hanao zavatra mahagaga androany. parce que Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Koa milohan'ny andeha andrenesasika ny tenin'Andriamanitra, Afin que nous écoutons le message de Dieu, ndao tsika hivavaka aloha ametraka ny fotoana andrenesasika ny teniny eo an-tanan'Andriamanitra avy hatrany. nous allons prier pour remettre ce message dans les mains de Dieu. Vavaka ary sika tompo. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, Père Tout-Puissant, maintenant que le moment est venu pour ta parole d'être libérée, nous voici devant toi, le cœur ouvert et l'esprit attentif. Nous te demandons, Seigneur, parle-nous maintenant par ta parole, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous convainque et nous transforme. Ouvre nos oreilles spirituelles, prépare nos cœurs, et que cette parole, Seigneur, ne tombe pas à terre, mais qu'elle produise beaucoup de fruits, des fruits en abondance dans nos vies. Que toute distraction soit liée maintenant au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, souffle sur ce moment. Fais ce que toi seul peux faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ho tahin'ny tompontsika rehetrarehetra androany a. Que le Seigneur nous bénisse tous aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy a, ndao aritsika hamaky ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Au nom de Jésus, nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Ary rehefa avy eo dia omeko antsika ny lohahevitra izay inarantsika amin'ity maraina ity. Ensuite, nous allons voir le thème que nous allons voir aujourd'hui. Ao amin'ny epistily izay nisoratana ho an'ny Efesianina. Cela se trouve dans l'épître pour les Éphésiens. Efesianina toko fahadimy manomboka andininy fahenina Éphésiens chapitre 5, verset 6 ka hatramin'ny andininy fahenina ambin'ny folo. jusqu'au verset 16. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakiko ny tenin'Andriamanitra. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Ho vakiko daholo ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny malagasy dia efa avy eo vakitsika amin'ny teny frantsay. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza mety ho fitanin'olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra
amin'ny zanaky ny tsy fanarahana koa aza mety miombona aminy ianareo fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mba ataovy amenina zany e mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny famarinana ary ny fahitsiana amen andino fafolo mamantatra na hoe mamantara izay ankasitrahany tompo ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mavokatsoa fa leo mananatra izany fa izay ataony eo amin'ny afina dia mamenatra na dia milaza izany aza fa ny zavatra rehetra raha narina dia aseho ny mazava fa na inona aseho dia mazava ka izany ny ilazany hoe nifoazy ianareo izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondra tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry andininy enina amby folo farany ka araraoty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao ampitatsika hovakina amin'ny teny frantsay le izy aveo dia omeko atsika ny loha hevitra rehetra. Nous allons lire au nom de Jésus. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Androantsika dia hianatra lohahevitra anankiray manao hoe amaly soantsika rehetra ny Andriamanitra. Aujourd'hui, nous allons entendre le thème que Dieu va nous récompenser tous. Ry havana izay manaraka ny fitombavaka ny tokantrano sy anareo fiangonana izay manatrika ato anatin'ny trano fivavahana. Bien-aimés qui assistez le culte en ligne et vous tous qui êtes à l'église maintenant, izao fivavahana ataontsika izao dia afaka hitondra soa sy fahasoavana lehibe ho atsika rehetra. le culte que nous rendons à Dieu est une opportunité pour nous apporter de la grâce et de la bénédiction pour nous tous. Koa aza raisinao toy ny fandaniam-potoana na andrakandrana fotsiny ny fivavahana rehetrarehetra izay ataontsika. Alors, ne considérons pas ces cultes comme une perte de temps ou une simple routine, Fa raiso amin'ny finoana hoe mais reçois avec foi afaka manasoa antsika rehetra Andriamanitra rehefa manompo azy isika. que Dieu peut nous faire du bien quand nous le servons. Izany hoe na inona olanao, na adinao, na zava-manahirana anao, C'est-à-dire que quels que soient tes problèmes, tes combats ou tes difficultés, rehefa tapa-kevitra nompo an'Andriamanitra ianao quand tu es décidé à servir Dieu, rehefa manam-pinoana isika manatona an'Andriamanitra, quand nous avons la foi, quand nous nous approchons de Dieu, dia zao ny voalaza ny soratra masina. voici ce que la parole dit. Andriamanitra mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Mpamaly soa izay mazoto mitady azy Andriamanitra. Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Ho anisan'izany antsika rehetra androany. Nous sommes parmi toutes ces personnes aujourd'hui. Amaly soa antsika Andriamanitra izany. Dieu va nous récompenser aujourd'hui. Rehefa mamaly soa antsika Andriamanitra, Quand Dieu nous récompense, dia isy zava-magaga tsy takatry ny saina hitranga amin'ny fiainantsika. quelque chose d'extraordinaire va se passer dans nos vies. Afaka miova ny tantarantsika rehetra Le cours de notre vie peut basculer rehefa mamaly soa antsika Andriamanitra. quand Dieu nous récompense. Mbola veriko ihany le tenin'Andriamanitra. Je répète encore la parole de Dieu. Mpamaly soa izay mazoto mitady azy Andriamanitra. Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Na iza mitady an'Andriamanitra, Quiconque cherche Dieu, na iza vory hitady an'Andriamanitra amin'ny finoana, quiconque est prêt à chercher Dieu avec foi, tsy mandainga izany Andriamanitra ry havana.
Dieu ne ment pas, bien-aimé, fa afaka mamaro soa atsika rehetra izy mais il peut nous récompenser tous. izay indrindra no lazana tamintsika hoe C'est pour ça que nous vous disons, aza raisinao tahaka ny hoe manatrakandra ianao rehefa mivavaka ne considère pas les cultes comme une simple routine. aza ataonao tahaka ny hoe fandaniam-potoana fotsiny anko fivavahana ataontsika Ne considère pas cela non plus comme une perte de temps. fa mitady olona tena mazoto hitady azy andriamanitra androany Mais Dieu cherche quelqu'un qui a vraiment besoin de lui aujourd'hui. raha itsika rehetra zany dia andao hitehaka mafo an'andriamanitra C'est nous tous acclamons fort pour le Seigneur. manaova amenina isika rehetra Faites Amen très fort. inona moa no antony mahatonga atsika hoentina tilo hevitra ty amaly soa atsika andriamanitra Pourquoi est-ce que nous avons ce thème que Dieu va nous récompenser? raha mandinika zava-misy ankehitriny isika ry fiangonana Si nous regardons la réalité actuelle, chère assemblée, dia hita tokoa fa efa tena miaratsy zao fiainan'izao nous voyons vraiment que le monde se détériore. saika efa miseho avokoa ny karazana faharatsiana rehetra ty ambonin'ny tany Nous voyons toutes sortes de perversions sur cette terre. miseho amin'ny endrika faharatsiana maro ny fiainana ty ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao Il y a plusieurs perversions qui se manifestent sur cette terre actuellement. ohatran'izany ny ratsy toetrany an'ny olona Par exemple, les gens ont de mauvais comportements. indraindray ianao ohatra manontany teny efa maninona tsy mety tena manana toetra mahafinaritra intsony ny olona Des fois, tu te demandes pourquoi est-ce que personne n'a de bons comportements. me ratsy ihany koa fomba fanaon'ny olona ty ambonin'ny tany Les pratiques sur la terre se détériorent également. miaratsy ny fitoratena iainan'ny olona Les pratiques et les attitudes aussi se détériorent. eny hatramin'ny fiainana mihitsy aza dia hita hoe memiseho ny faharatsiana Oui, même notre mode de vie en général, nous voyons que tout devient de plus en plus mauvais. eo anatreny zany tranga rehetrarehetra izany anefany Face à toutes ces choses, manahoana ny di momba antsika fiangonana qu'est-ce qui est, en ce qui nous concerne, nous qui sommes l'Église? aiza ho aitsika fiangonana amin'izany vanim-potoana izany Où est-ce que nous en sommes, nous, l'Église, actuellement? ahoana ny tokony ho fipetrakantsika eo amin'ireo tranga rehetrarehetra izay endrika faharatsiana maro Comment nous devons réagir devant toutes ces perversités dans le monde? eo anatrehan'izany indrindra ry fiangonana dia izao ny torohevitra Face à tout cela, chère Assemblée, voici les recommandations. mila mitandina sy maily mandrakariva isika mpino kristianina Nous devons toujours être vigilants, nous, les chrétiens. hoe tenin'andriamanitra vakitsika teo La parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure aza mety ho fitan'olona miteny foana ianareo dit que ne vous laissez pas tromper par de vains discours. mampitandrina antsika eto ny mpanoratra Ce qui a écrit cette parole nous met en garde. aza mora fitan'olona miteny foana isika Ne vous laissez pas tromper par de vains discours. mety misy hiteny aminao Peut-être quelqu'un va te parler, mety misy hitory aminao peut-être que quelqu'un va te faire des prédications, fa mila mamatatra tsara aloha ianao androany mais nous devons vraiment discerner aujourd'hui hoe tena avy amin'andriamanitra ve zany si cela vient vraiment de Dieu. indrindra Et surtout, isika mpino nous qui sommes efa chrétiens, nandray an'i jesosy kristy tompo qui avons déjà reçu le Seigneur Jésus. ry avanao tsy diso andriamanitra tato ianao ny netiny Bien-aimé, Dieu n'a pas eu tort quand il t'a conduit tsy ici. diso andriamanitra hoe teto ianao ny nateraka indray Dieu n'a pas eu tort quand tu étais converti ici. rehefa teto ianao ny netin'andriamanitra Si Dieu t'a conduit ici, rehefa teto ianao ny nateraka indray si c'est ici que tu es né de nouveau, eto ianao no mitombo c'est ici que tu vas eto ianao no t'édifier, lehibe c'est ici que tu vas eto ianao grandir, nahita an'andriamanitra c'est ici que tu vas eto voir ianao Dieu, nanomana ny fiainana mandrakizay c'est ici que tu auras eto la ianao vie nahita éternelle, fitahin'andriamanitra c'est ici que tu auras les bénédictions. iorakoraka mafo an'andriamanitra isika rehetra Fort pour le Seigneur. amen Amen. ry havana tonga eto Bien-aimé qui est ici, ry zareo mpanaraka any amin'ny fanetrokantrano any vous tous qui assistez en ligne, mbola verika ihany le tenin'andriamanitra teo je répète encore la parole de Dieu tout à l'heure. aza mety ho fitan'olona miteny foana ianareo Ne vous laissez pas tromper par de vains discours. ny zavatra hitako tato anatin'ity baiboly ity a Ce que j'ai vu dans cette Bible, ny akamaroan'ireo olona nanompo an'andriamanitra la plupart des personnes qui servent Dieu, tamin'ny alalan'ny tenina voafitaka azy c'est à travers la parole qu'ils étaient trompés. tenina fitaka any adama sy eva C'est la parole qui a trompé Adam et Ève. ary rehefa andeha anandranaka fanahin jesosy ny tevoly Et quand le diable allait tenter Jésus, teny koa ny naingana amin'ny tany an' jesosy
Il a utilisé aussi la parole. Izany rehetrarehetra izany no tokony hitariamantsika. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Satria amin'izao vanim-potoana misy antsika izao Parce qu'à notre époque actuelle, dia te hanosongozona ny fampony olona n'Andriamanitra Satana. Satan veut faire vaciller le culte des personnes envers Dieu. Ary ny zavatra tsapa sy hita amin'izao fotoana izao a Et ce que nous voyons actuellement, ny olona efa mivavaka, tous ceux qui prient déjà, ny olona efa miditra am-piangonana, tous ceux qui entrent déjà dans l'église, ny olona milaza fa manana andraikitra, tous ceux qui disent qu'ils ont des responsabilités, dia ireny ihany no zogizaon'ny Satana. ce sont ces personnes-là que Satan fait vaciller. Eo indrindra ny mila hitandriamantsika. Et c'est là que nous devons faire attention. Tandremo sao voafitaka ianao. Ne vous laissez pas tromper. Amen na. Amen. Ozy ny soratra masina Efesianina toko 5 andino 10. L'Écriture dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 10, Fantaro izay rehetra tena kasitrahan'Andriamanitra. discernez ce qui est agréable au Seigneur. Mamantatra izay ankasitrahan'Andriamanitra. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Tato ato aho dia miteny amin'ny olona foana. Récemment, je disais souvent aux gens, Aoka tsopino kitaitaitra. ne soyez pas toujours distraits, Aoka tsopino morandaina ny zavatra rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao. que les choses de ce monde ne vous inquiètent pas, Fantaro izay ankasitrahan'Andriamanitra. mais sachez ce que Dieu agrée. Mila mamantatra izay ankasitrahan'Andriamanitra isika. Amen na. Nous devons discerner ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Inona ary no tokony ataontsika? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nanoro-hevitra ny soratra masina. La parole de Dieu nous donne des conseils. Efesianina toko 5:12. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Araroto ozy ny andro anao voantsoa. Rachetez le temps. Araroto ny andro azo anao voantsoa. Rachetez le temps. Amen na ve zany e. Amen. Ny zavatra tokony ataontsika mpino kristianina. Ce que nous devons faire, nous qui sommes chrétiens, Ny fiainana toron'ny baiboly tokony fiainatsika. c'est la vie que la Bible nous montre que nous devons vivre. Mila manao soa tsika rehetra. Nous devons faire le bien. Mila manao soa ny vahoaka an'Andriamanitra. Nous devons faire le bien, nous, le peuple de Dieu. Fa maninona ary mila manao soa tsika e? Mais pourquoi nous devons faire le bien? Manora eto ny tenin'Andriamanitra tsinona. Parce que la parole de Dieu dit, Fotoana fanararotana izao. c'est le temps, il faut racheter. Fotoana maninona hony? Fa inona ary mahatonga an'izy hoe fotoana fanararotana? Mais pourquoi nous devons racheter le temps? Iverina ny tany aloha aho. Je reviens au début. Me ratsy ny fiainana. Notre vie actuelle devient de plus en plus mauvaise. Very-hevitra izao tontolo izao. Le monde est désespéré. Ao anatina tena fiainana mavery-hevitra ny olona rehetra. Nous sommes maintenant dans une vie où tout le monde est désespéré. Ao ireo aretina tsy sitrapanafody. Il y a des maladies incurables. Ao ireo olana sarobahana tsy vitan'ny fahaizana sy ny fahalalana. Il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre par notre intelligence. Zanaka tsy mety tena makatoray aman-dreny intsony. Il y a des enfants qui n'obéissent plus à leurs parents. Ny vady manao tsinitsinina ny ankohonana. Il y a les époux qui font n'importe quoi avec leur foyer. Tena hoe ao anaty vanim-potoana tena maro zany ny olona rehetra e. Donc nous sommes vraiment dans une époque qui est vraiment très dure. Fa zao koa ny fotoana tena hoe anehoana ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny zanany. Mais c'est vraiment l'époque où Dieu va manifester sa gloire sur ses enfants. Manoloana ireo tsangam-piainana rehetrarehetra ireo. Devant toutes ces choses qui se passent dans nos vies, Maiza mananarotry ianao ny fiangonana. sache racheter le temps, chère Église. Fotoana fananarotana anaovanao soa zao. C'est le moment pour racheter le temps et faire le bien. Fa maninona ary mila manao soa tsika? Mais pourquoi nous devons faire le bien? Averiko ihany, fa maninona no mila manao soa tsika? Je répète encore, pourquoi nous devons faire le bien? Izay soa ataonao rehetra dia andraisanao valiny ary tsy ho adinoina mandrakizay. Tout le bien que tu fais sera récompensé et ne sera jamais oublié. Ovy amen zany e. Faites Amen. Averiko. Je répète, Izay soa ataonao rehetra dia tsy maintsy andraisanao valiny, tsy afaka ho adinoina mandrakizay. tout le bien que tu fais sera récompensé et ne sera jamais oublié. Izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ararotiny e fotoana azo anaovana soa. C'est pour ça que la parole de Dieu dit rachetez le temps. Ny soa izay ataontsika zany C'est-à-dire que le bien que nous faisons dia tsy maintsy andraisantsika valiny hatrany amin'ny taranaka faramandimby mihitsy. sera toujours récompensé même jusqu'à nos descendants après nous. Zay soa ataonao rehetra ny dia hivaly any amin'ny taranaka ao zany.
Tout le bien que tu fais sera récompensé dans tes descendants. Zay soa ataonao rehetra dia nitaranaka ao andray valiny e. Tout le bien que tu fais sera récompensé jusqu'à tes descendants. Inona raha le fanaova-tsoa mila atao? Alors quels sont les biens que nous devons faire? Ohatra hoe manaova mety aman'olona e. Par exemple, faites le bien avec les gens. Toroa lalana izay olona tena makany amin'ny lalana tsy izy. Conseille les personnes qui vont sur un mauvais chemin. Manarakaraka ny soany koa dia mila mitory filazantsara. À part cela, ce que nous pouvons faire aussi, c'est annoncer l'évangile. Ny filazantsara raha nijery tato anatin'ny testamenta atao azafady tao amin'ilay filazantsara efatra. Si je regarde dans les 4 évangiles, Dia zao ny filazan'ny baiboly vaovao mahafaly. la Bible dit que c'est une bonne nouvelle. Fa maninona moa no teneneny vaovao mahafaly lay izy? Mais pourquoi la Bible dit que c'est une bonne nouvelle? Satria io zava-tsy ho an'ny olona rehetra. Parce que c'est du bien pour toutes les personnes. Ry havana tonga eto amin'ity toerana ity izay manaraka any atokantrano. Bien-aimés qui assistaient à ce culte et vous qui suivez en ligne, Andaontsika rehetrarehetra hetsika ary hitsangana amin'izay. allons tous agir et nous lever. Ndao ararotona ny fotoana ahafahana mitoro ny filazantsara. Rachetons le temps pour que nous annonçons l'évangile. Ndao ararotona ny fotoana anoroana ny olona ny lalana tena marina makao amin'i Jesosy. Rachetons le temps pour montrer aux gens le vrai chemin qui va en Jésus. Azavariana fotsiny mijery ny ratsy ataon'ny olona isika. Ne soyons pas distraits à voir ce qui ne va pas dans les gens. Azavariana fotsiny mahita ny olona izay voagejany ireo fanaratsy ny devoly. Ne soyons pas distraits à voir les gens qui sont liés par les œuvres du mal. Fa raroty ny andro azo anaova-tsoa. Mais rachetons le temps. Ndaontsika rehetra samy hetsika hitoro ny filazantsara. Agissons tous pour annoncer l'évangile. Mba ho voavonjy ny olona. Pour que les gens soient sauvés. Mba hitan'Andriamanitra ny olona. Pour que les gens voient Dieu. Mba ho afaka anaty fahasairanana ny olona. Pour que les gens n'aient plus de difficultés. Mba hita ny voninahitr'Andriamanitra. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Araroty ny andro azo anaova-tsoa. Rachetons le temps. Mila tena mivonina isika hetsika amin'izay ny fiangonana. Nous devons vraiment être prêts à agir, chère assemblée. Ambarako amintsika rehetra mantsy Je vous annonce ici fa tsy misy fomba, qu'il n'y a pas de moyen, tsy misy vahaolana qu'il n'y a pas de solution ahafahana manova izao tontolo izao, pour changer ce monde, ahafahana manova ny olona rehetra pour changer les gens, afa-tsy ny filazantsara ihany. à part à travers Ny l'évangile. filazantsara nafahan'ny olona mandray fanovana. C'est à travers l'évangile que les gens peuvent être sauvés. Ny filazantsara nanovana izao tontolo izao. C'est l'évangile qui peut changer ce monde. Ny filazantsara nafahan'ny olona mahita ny tanan'Andriamanitra. C'est à travers l'évangile que les gens peuvent voir la main de Dieu. Hitsangana ny amin'ny fiangonana, Que l'Église se lève, andeha ny amin'ny fiangonana, que l'Église marche, anao soa ny olona rehetra ny atsika que rehetra. l'Église fasse le bien à tout le monde. Rehefa nandinika ny soratra masina io Quand j'ai observé cette parole de Dieu, dia nanontany an'Andriamanitra, j'ai demandé à Dieu, inona le soa tokony atao amin'ny olona? quels sont les biens que je dois faire aux gens? Dia zao ny teneniko tamin'Andriamanitra raha mena vola izy ve tsy maninona? Et voici ce que Dieu a dit, tu peux lui donner de l'argent, Raha mba hampiana amin'ny fiainana izy ve tsy maninona? et ce n'est pas grave. Mba omena fitafiana ve tsy maninona? Tu peux lui donner des vêtements, Mba omena sakafo izy tsy maninona? tu peux aussi lui donner à manger. Dia ozy Andriamanitra tamiko anao hoe mety daholo zany. Et Dieu m'a dit, oui, tout cela est convenable. Fa omeo anazy ozy le tena tsara indrindra. Mais tu peux aussi lui donner ce qu'il y a de meilleur, Le hanana ny fiainana maharitra sady mandrakizay. pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Dia ny filazantsara ny Jesosy C'est zany. l'évangile de Jésus. Noho izany indrindrany, Et c'est pourquoi engany atsika rehetra, que nous tous qui sommes ici, na tanora, que nous soyons jeunes, na ray aman-dreny, que nous soyons des parents, na iza na izy, qui que nous soyons, hitsangany any atsika rehetra. que nous nous levons, Ndao anaroatra ny andro azo anaova-tsoa. rachetons le temps. Hiteka mahafantombo isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Halleluja! Alléluia. Amen. Amen. Mbola veriko ihany ny teniko tany aloha. Je répète encore ce que j'ai dit au début. Na inona soa ataontsika rehetra, Quels que soient les biens que nous avons faits, na inona soa ataontsika man'olona, quels que soient les biens que nous faisons aux autres, mandray valina anao eto ambonin'ny tany. nous recevrons une récompense sur cette terre. Ary ny taranako rehetra iko dia ndray vokatra zany. Et tous nos descendants recevront aussi des récompenses. Manaova amen ianao izay maheno. Faites Amen, vous qui entendez. Amen. Amen. Noho izany fiangonana tonga eto.
C'est pourquoi, chère assemblée qui est ici, ianareo rehetra izay ny atokantrano any et vous tous qui êtes en ligne, andao tsy ho varivarina intsony isika ne soyons plus distraits, satria nyfeverantsika hatramin'izay parce que nous avons toujours pensé autrefois hoe le manao soa aman'olona que quand nous faisons le bien, dia manao tsara toetra par exemple, nous avons un bon comportement, manao tsara fanahy ou alors que nous avons de bonnes attitudes, tsy hoe ratsy akory izany ce n'est pas de mauvaises choses. tsy hoe ratsy koa le zavatra nytantaraiko rehetrarehetra teo Ce n'est pas non plus mauvais tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, fa mety ho voafetra ihany no vitan'ireny mais peut-être que c'est limité. fa ny filazantsara maharitra mandrakizay Mais c'est l'évangile qui dure à toujours. fa maninona moa ny teny tamintsika teo Mais pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, miratsy ny fiainana le monde se détériore. tsy mety afatrosa ny olona Les gens sont toujours endettés. tsy mety mahita asa ny olona Ils ne trouvent pas des emplois. tsy mety tena milamina ny fiainana Leur vie est toujours en difficulté. voafatry ny nofo ratsy izy Ils sont liés par de mauvaises choses. mikorotana ny tokantranony Leur foyer est détruit. be dia be ny olona ny tapidalaka ane Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune issue. vao namangy olona tokantrano ao zao omaly J'ai visité quelqu'un hier. nahitako taranaka anankiray J'ai vu une descendance efa hatrany amin'ny dadabeany a depuis ses grands-parents. jerevinareo ane ny dadabeany a maty namony tena tanora Regardez bien, leur grand-père, il s'est suicidé avant. dia ny rahalahandray ny lehilahy io koa 7 taona dia namony tena Et le frère de cet homme s'est aussi suicidé. dia le lehilahy hitako maly 2 taona Et ensuite, cet homme-là, efa niakatra any amin'ny trano ambony koa izy dia andeha ambony tena il s'est aussi suicidé. ainao tao amin'ny fianakaviana zany ny lehilahy rehetrarehetra dia saiko presque maty mamony tena Donc, tu vois, dans la famille, tous les hommes se sont suicidés. zany ange tsy resy ny vola Et cela, nous ne pouvons pas l'acheter par l'argent. zany nge tsy resy ny ataoko hoe fahalalana maha-olombelona e Nous ne pouvons l'acheter par l'intelligence. fa rehefa omentsika anazy ny filazantsara Mais quand nous leur donnons l'évangile, dia izy fahavelomana mandrakizay eo amin'ny olona il y aura une vie dans cette famille. rehefa mivavaka hoan'io lehilahy eo ao maly J'ai prié pour cet homme hier ny zavatra isaorako an'andriamanitra et je remercie Dieu. resy le fanata ao anatiny L'esprit était vaincu ary lasa manana fanantenana le olona et cet homme avait l'espérance. ary fatany ho avy rehetra vao amin'i jesosy tsy maintsy sitrana Et il savait qu'en Jésus, il sera guéri. hitehaka mafy an'andriamanitra isika Acclamons fort pour le Seigneur. be dia be ny olona ao anatina retina tsy sitram-panafody Il y a beaucoup de gens qui vivent des maladies incurables. vao tamin'ny herinandro teo koa ahako La semaine dernière aussi, ny eona tamina olona anankiray rem-pianakaviana j'ai visité une mère de foyer. efa eo amin'ny 7 taona mahery izy Elle avait déjà plus de 70 ans. manana zanaka anankifito izy fa saika any ampitan-dranomasina ny anakenina fa ny ray ihany ny eto Elle a 7 enfants et les 6 sont à l'étranger, mais un seul enfant est ici. matetika io renim-pianakaviana io rehefa marary dia mitsabo tena ny la réunion Souvent, cette mère de famille, quand elle est malade, elle se soigne à la Réunion. fa rehefa narary mafy izy teto madagasikara vao aingana Mais elle était très malade récemment à Madagascar satria nanomboka mibotsy na nono ny anankiray parce qu'elle commençait à avoir un gonflement sur sa poitrine dia nanomboka natahotra izy natahotra daholo ny zanany rehetrarehetra et elle avait très peur et tous ses enfants avaient très peur. dia natao ny fizahana ny nonon'io a Et on a fait l'analyse dia nalefa ny tamiko hoe reto daholo ny valin'ny analyse et elle m'a envoyé les résultats de l'analyse. rehefa jereva le professeur teto madagasikara dia misy cancer ity renim-pianakaviana ity Quand le professeur à Madagascar a fait l'observation, il a dit que cette mère de foyer a le cancer. ny orooro daholo re zanany rehetra Alors tous ces enfants ont eu très peur hoe tsy maintsy hotsaboana ty any ampitan-dranomasina indray a ity renim-pianakaviana ity qu'il faut soigner cette mère de famille à l'étranger. ny zavatra tonga atao anatin'ny sain'ity renim-pianakaviana ity nefa ny diso ao Mais ce qui est arrivé dans les pensées de cette mère de famille, c'est ceci. hoe raha ny filazan'ny olona raha mampinono le renim-pianakaviana tsy tokony ho tratrana cancer hony Que les gens disent que si cette mère de famille allait, elle ne devrait pas avoir le cancer. dia zao ny teneny hoe zangy aho sy tamin'ny miteraka an'ireo zanako anaky fito reo a nampinono foana zahako Et elle a dit que quand j'ai donné naissance à mes 7 enfants, j'ai toujours allaité. nefa maninona ny tratrana cancer Alors pourquoi j'ai le cancer? dia ireo zanan'ireo moa mifandray tamiko ny akamarony Et ces enfants-là, ils m'ont contacté. dia mialohany hitonana anazy makany la reneo a dia zao ny tenen'ireo alao mba hivavahany pastera izy Et avant de l'emmener à la réunion, ils ont dit que le pasteur prie pour elle. dia nivavaka ao anazy tao an-tranony Et j'ai prié pour elle à la maison.
ka rehefa vita ny vavaka ataonay satria sabotsy ariva izy ny andeha sabotsy maraina no vavaka ao anazy. Et quand j'ai fini de prier pour elle, parce qu'elle devait partir le samedi soir, j'ai prié pour elle le samedi matin. Tamin'ny alatsinainy teo no rendez-vous-any tao amin'ny hôpitaly tao La Réunion. Elle avait un rendez-vous à l'hôpital à La Réunion pour lundi. Fa rehefa mivavaka ao azy dia zao no teneniko tamin'i Jesosy Kristy vahaolana ho anao. Mais quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, Jésus-Christ est la solution pour toi. Ekeka verhevitra ny zanakao. Je comprends que tes enfants sont désespérés. Ekeka verhevitra ihany koa anao manoloana ny aretina. Je comprends que toi aussi tu sois désespéré devant cette maladie. Manaiky hoe reny hitan'ny dokotera tao anatin'ny nononao. Je comprends que c'est ce que le médecin a vu concernant ta maladie. Fa za mbola resy lahatra Jesosy no tompony teny farany. Mais moi, je suis convaincue que Jésus a le dernier mot. Jesosy no tompony teny farany ho aho. Jésus a le dernier mot. Ndao mba teniany ny tenanao hoe Jesosy no tompony teny farany eo amin'ny fiainako. Et dis à toi-même que Jésus a le dernier mot sur ma vie. Tenenao ny tenanao Jesosy no tompony teny farany eo amin'ny fiainako. Dis-toi à toi-même que Jésus a le dernier mot dans ma vie. Dia manaova menina mafy ianao. Et dis amen très fort. Alléluia. Alléluia. Vita mivavaka. Après la prière, Nitsofoko rano izy. je lui ai donné une bénédiction. Afaka makany La Réunion ianao a. J'ai dit qu'après, Fa zao no teneniko aminao. je te dis, Anjavona cancer. le cancer va Tsy disparaître. ho hita amin'ny nononao tsony zany. On ne verra plus cela en toi. Vakansy ny ataonao ano a. Tu partiras en Fa vacances Jesosy efa manasitrana anao. parce que Jésus te guérit. Zavatra nampahery amin'ny raika ambin'ny folo maraina atao La Réunion. Natao ny fizahana rehetrarehetra mialohan'ny anaovana opération tao La Réunion. Avant de faire l'opération à La Réunion, à 11h du matin, ils ont fait toutes les analyses. Ny antsoana amin'izay re zanany tao La Réunion. Les enfants qui étaient à La Réunion m'ont appelé, Pasteur, tena mahery Andriamanitra. Pasteur, Dieu est Tena puissant. mahery Jesosy. Dieu est vraiment puissant. Lefina kansera. Le cancer, Nanjavona kansera rehetra. tout le cancer a disparu Satria Jesosy Kristy le mahagaga. parce que Jésus-Christ fait des miracles. Fotoana fanararotana zao. C'est le temps où il faut racheter. Ndao zaraina amin'ny olona rehetra Jesosy. Partageons Jésus à tout le monde Fa izy no manova tantara rehetra. parce que c'est lui qui change la vie des gens. Manaova menina mafy itsika. Faites amen très fort. Tao anaty zanga ireo zanany na le tany a Belzika ny tato La Réunion. Ces enfants qui étaient en Belgique et à La Réunion, Efa samy zarazara hoe sasany miteny any a Belzika izy no tsabony. il y en a certains qui avaient dit qu'on va le soigner en Belgique. Sasany teny atao La Réunion izy no tsabony. D'autres disaient qu'on va la soigner à La Réunion. Fa ka efa any an-danitra izy ry havana ny rehefa nasitranana. Mais elle a reçu la Iteka mafa Jesosy. fort pour Jésus. Iorakoraka mafa tompo isika rehetra. Fort pour Jésus. Dia inona reka zavatra misy faharoa Écoutez bien ce qui s'est passé ensuite. Zafikely ny avy any Belzika ny tonga naka anazy teto Madagasikara. Ces petits-fils qui venaient de Belgique sont venus à Madagascar pour la prendre. Io zafikely ny vehivavy io Cette petite fille infirmière any Belzika. est une infirmière Ary en Belgique. rehefa nijery ny résultat ny azafady rehefa nijery valy ny analyse izy Et quand elle a regardé les résultats de l'analyse, dia zao daholo ny teneniny tamin'ilay fianakaviany mamany. elle a dit à la famille de sa mère, Tena voan'ny cancer mami. maman est vraiment atteinte de cancer. Satria io olona nianatra. Parce qu'elle a étudié. Fa jerevina io vehivavy io avy nanao vakansy tao a Suisse. Et cette femme venait de faire des vacances en Suisse. Rehefa nanao ski izy tamin'izay fotoana izay Quand elle faisait le ski en ce temps-là, dia nenjera izy tamin'ny fotoana iny. elle était tombée, Dia tapaka ny lohalikany. elle s'est cassé le genou. Rehefa tapaka ny lohalikany dia tsy maintsy nasiana fiarovana be fa ho atao opération ihany koa izy. Comme elle s'est cassé le genou, on a mis beaucoup de protection parce qu'elle allait aussi se faire opérer. Ka niona tamiko tao amin'ny toerana nisy ny bebe an'io koa izy. Et elle m'a vu dans cet endroit où il y avait sa grand-mère. Raha mety aminao dia zao hitory filazantsara aminao dia hivavaka ao anao. Si tu es d'accord, je vais t'annoncer l'évangile et je vais prier pour toi. Tsy maninona pasteur ozy. Ça ne fait rien, pasteur, a-t-elle dit. Nambarako taminy fa Jesosy Kristy mpamonjy. Je lui ai dit que Jésus-Christ est le sauveur. Jesosy afaka manao opération ny lohalika anao dia tsy atao opération ianao Jésus peut faire une opération de ton genou et tu ne seras pas opéré. Rehefa natao mivavaka Quand on a prié, lasa izy nitondra ny bebe nakany La Réunion. elle est partie à La Réunion pour emmener sa grand-mère. Rehefa natao koa no fizahana rehetrarehetra tamin'ilay lohalika Et quand on a fait toutes les analyses sur son genou, dia mivoaka keo ny teny dokotera hoe tsy atao indray na opération. et le médecin a dit Mahagaga ran'Andriamanitra.
rehetra Alors je vous dis à tous, ndao rangararotiny ny andro anao rovatsoa rachetons le temps. fa ny fotoana zao etsehany zanak'Andriamanitra C'est l'époque où les enfants de Dieu doivent agir. voakeja ny olona Les gens sont liés, mijaly ny olona les gens souffrent. fa mbola misy vahaolana ao amin'i Jesosy Mais il y a encore une solution en Jésus. Jesosy le naresy fahafatesany Jésus a vaincu la mort. Jesosy le tsy voatazo ny fasany Jésus n'a pas été retenu par le tombeau. manaiky Jesosy ny aretina Les maladies sont soumises à Jésus. manaiky Jesosy ny olana Les problèmes sont soumis à Jésus. manaiky Jesosy ny trangam-piainana rehetra Toutes les choses qui se passent dans cette vie sont soumises à Jésus. noho izany ry ava-malalao amin'ny tompo C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aty amintsika sainao ny fanalahidy anovan'izao tontolo zao la solution pour changer le monde est en toi et en moi. manaova amenina mafy Faites isika rehetra Amen très fort. alleluia Alléluia. mila tena vonona isika Nous devons vraiment être prêts. andao anao sony ny olona rehetra Faisons le bien à tout le monde. satria rehefa manao sony ny olona rehetra isika Parce que quand nous faisons le bien, dia mbola veriko ihany ny teniko tany aloha je répète encore ce que j'ai dit au début, mandray vokatsoa ihany koa isika nous recevrons une récompense. tsy tsika rery no mandray valina Ce n'est pas nous seulement, fa ny taranakitsika ihany koa mais même notre descendance. dia andray ny vokatry ny soa nataontsika Ils recevront aussi une récompense pour le bien que nous avons fait. zay olona mandeha mitory filazantsara Tous ceux qui reçoivent l'évangile dia azo valina avany amin'ny Jesosy auront inga des ny nao récompenses. zany androany Que ce soit toi aujourd'hui. amen Amen. amaky tenin'andriamanitra anankiray tsika hitra amin'ny tapany faharoa Nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans la deuxième partie. samuela faharoa toko fasivy andimy fahatelo 2 Samuel chapitre 9 verset 3. samuela faharoa 2 Samuel toko fasivy chapitre 9 andiny fahatelo verset 3. hoy ny mpanjaka mbola misy sisa ihany va ny tamingy any Saoly mba asiko soa araky ny fanaon'Andriamanitra dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka mbola misy zanak'alahy Jonatana iray ihany aho nefa malemy tongotra izy. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Teto ny mpanjaka Davida no niteny an'ity afatra ity. Ici, c'est le roi David qui a dit ce message-ci. Niantso an'ilay lehilahy anankiray izy atao hoe Ziba no anarany. Il a appelé l'homme qui s'appelait Tsiba. Io Ziba io dia mpanompo ny fianakavian'ny Saoly. Tsiba était le serviteur de la famille de Saül. Dia zao no nitenen'ny Davida tamin'ny Ziba. Et voici ce que David a dit à Tsiba. Mbola misy tamingy an'ny Saoly ve ao mba asiko soa izy. N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Nitady ny tamingy an'ny Saoly izy. Il a cherché la descendance de Saül. Nitady ny taranaka Saoly izy. Il a cherché les descendants de Saül. Inona ny zavatra tiany Davida ho atao? Qu'est-ce que David voulait faire? Dia anisy soa ny taranaka Saoly sy Jonatana Davida. Il voulait faire du bien à la descendance de Saül et de Jonathan. Satria inona no antony? Quelle en est la raison? Satria io zao soratra masina teo Parce que la parole de Dieu dit, fanaon'Andriamanitra manisy soa. c'est Dieu qui a l'habitude de faire du bien. Averiko ny tenin'ny mpanjaka Davida. Je répète ce que le roi David a dit. Mbola misy tamingy an'ny Saoly ve mba asiko soa izy satria fanaon'Andriamanitra zany. N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Inona olona manisy soa? En quoi consiste le fait de faire le bien? Satria fanaon'Andriamanitra le manisy soa. Parce que c'est une manière d'agir de Dieu, de faire le bien. Fanaon'Andriamanitra mamey valisoa. C'est une manière de Dieu d'agir, de récompenser. Izany le fomba fanaon'Andriamanitra. C'est la façon de faire de Dieu. Inona ary le fomba fanaon'Andriamanitra lazainy Davida eto? Alors de quoi parle David ici? Voalohany, Premièrement, ilay fanaon'Andriamanitra lazainy Davida eto dia ity ilay tsy manadino ny soa rehetrarehetra zay nataontsika. Atao ve amen zany? la première chose que Dieu a l'habitude de faire, c'est qu'il n'oublie pas tous les biens que nous avons commis. Averiko ihany, tsy manadino ny soa rehetra nataontsika Andriamanitra. Je répète encore, Dieu n'oublie pas tous les biens que nous avons faits. Izany hoe na inona soa nataontsika, C'est-à-dire que quel que soit le bien que nous avons fait, na inona soa no tanterahantsika, quels que soient les biens que nous avons faits,
tsy afaka adinoa zany ao anatrehan'andriamanitra. Cela ne peut pas être oublié devant Dieu. Mety tsy hitanao teny hoe mivalina. Peut-être que tu ne vois pas le fruit immédiatement. Mety tsy hitanao tamin'ny fotoana izay mety le andro anaovanao soa le valina. Peut-être que tu n'as pas vu le résultat au moment où tu as fait le bien, Fa ao aorianao mais plus tard, fa tsy maintsy hitranga aminao sy ny taranakao. cela va se réaliser sur toi et ta descendance. Ao am' Jesosy ry havana, Et en Jésus, bien-aimé, ny azo antoka dia izao, ce qui est certain, c'est ceci: tsy misy azo atonoana ny soa rehetra izay nataontsika. tout le bien que nous avons fait ne peuvent pas être oubliés. Na inona na inona soa ny tanterahantsika tamin'ny olona, Quel que soit le bien que nous avons fait envers les gens, dia tsy afaka manadina an'izany mihitsy Jesosy. Jésus ne peut pas oublier cela. Hébreu toko fahenina andiny fahafolo. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreu toko fahenina andiny ny fahafolo. Hébreux chapitre 6, verset 10. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ, Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavanareo izay nasenareo ho amin'ny voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Andriamanitra ozy ka tsy mba tsy marina ka anadino. Il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Tsy mahay manadino ny soa rehetra nataontsika zany Andriamanitra. Dieu n'oublie jamais tous les biens que nous avons faits. Tsy afaka anadino ny soa vitantsika Andriamanitra. Dieu ne peut pas oublier les bienfaits qu'on a faits. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, À notre époque actuelle, amin'izao volana Mai izao, en ce mois de mai, hitsangana ny amin'ny fiangonana, que l'Église se lève, hihetsika ho amin'ny fiangonana, que l'Église agisse, andao hihetsika aminao soan'ny olona rehetra. agissant pour faire le bien. Fa tsy ho adinona Andriamanitra mandrakizay Mais Dieu ne l'oubliera jamais, ny soa rehetrarehetra izay ho ataontsika. tous les biens que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mazava ny tenin'i Davida. La parole de David est claire. Mbola misy tamingany Saul ve ozy? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Saül? Fa mba ho valiako soa zany olona izany. Parce que je vais récompenser cette personne. Davida dia nanao ny fanaon'Andriamanitra David a agi à la manière de Dieu. ka tsy nanadino ny soa nataon'ny Saul taminy izy. Il n'a pas oublié le bien que Saül lui a fait. Tsy le hoe zavatra ratsy nataon'ny Saul taminy tsy adinona. Il n'a pas gardé en mémoire le mal que Saül lui a fait. Raha mandinika amin'ny boky Samuel any atsika Si nous observons le livre de Samuel, i Saul ndraika mifofony Davida Saül a tenté à la vie de David. Saul nge isan'andro dia te hamono an'i Davida. Saül voulait tuer David. Fa niasa diny dia ity, Mais n'oublions pas ceci. i Saul ihany koa no fitaovana lehibe anankiray. Saül aussi était un grand instrument. Izy no namolavolan'i Davida. C'est lui qui a formé David. Izy nanofana an'i Davida mba ho tonga mpanjaka n'Israël. C'est lui qui a formé David pour qu'il devienne roi d'Israël. Zany hoe raha tsy teo Saul, C'est-à-dire que si Saül n'était pas là, raha tsy nisy Saul, si Saül n'existait pas, tsy tonga mpanjaka n'Israël Davida. David ne serait pas devenu roi d'Israël. Io no namolavola, C'est lui qui a formé. io no nampianatra azy. C'est lui qui lui a enseigné. Saul nanofana azy tamin'ny zavatra rehetra. Saül l'a enseigné toutes choses. Dia ny zavatra nampahery be dia izao, Et ce qui est vraiment encourageant, c'est ceci. tsy le ratsy vitan'ny Saul, Ce n'est pas le mal que Saül a fait. tsy le toetra ratsyn'ny Saul, Ce n'est pas le mauvais comportement de Saül. tsy ireny no tsy adinon'i Davida. Ce n'est pas cela que David a gardé en mémoire. Fa le soa nataon'i Saul Mais le bien que Saül a fait, le zavatra tsara nataon'i Saul les bonnes choses qu'il a fait, reny no tsy adinony tao am-pony. il les a gardées dans son cœur. Zay no natonga ny Davida ny teny. C'est pour ça que David a dit: Aiza zay taranaki Saul mba ho asiako soa. où est la descendance de Saül que je le récompense? Mila mianatra zany toe-po zany tsika androany. Nous devons apprendre cet état de cœur aujourd'hui. Ndraindray tsy vitan'ny olona zany Parfois, nous n'arrivons pas à faire cela. Inona matetika ny tsy adinitsika? Souvent, qu'est-ce que nous n'oublions pas? Inona ny tsy adinitsika? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Le zavatra tsy nentina ataon'ny olona, Les mauvaises choses que les gens ont fait, le ratsy. le mal. Fa neny Davida inona kay no tsarony? Mais David, il s'est souvenu de quoi?
Hotahina tahaka ny Davida ny atsika rehetra. Que nous soyons tous bénis comme David. Ny soa rehetrarehetra izay ataonao amin'ny olona, Tout le bien que tu fais aux autres, hiantso fisandratanao anao zany. tu seras récompensé pour cela. Ametraka anao amin'ny toerana izay tokony hisy anao amin'izay Andriamanitra. Dieu va intervenir dans ta Manaova vie. menina mafy sika rehetra. Amen, très fort. Za mahita olona amin'izao fotoana izao a, Je vois des gens actuellement, tena hisitina anao hiakatra hiala ao anatin'ny olana io Andriamanitra. Dieu va vraiment te faire élever de ce problème. Tonga amin'ny fotoana amin'izay Le moment est arrivé. anafaka anatin'ny fahasahiranana izay tsy voavanao hatramin'izay Andriamanitra. Il va résoudre toutes les difficultés que tu n'as pas pu résoudre auparavant. Iseho amintsika amin'izay ny amin'ny voninahitra Andriamanitra. La gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Aiza ny taranaka Saoly ozy Davida, Où est la descendance de Saül, a dit David. mba ho asiako soa izy ireo. Je vais les récompenser. Za resy lahatra Je suis convaincu faran'ilay zavatra ratsy ny tao am-pony Davida, que si David avait quelque chose de mauvais dans son cœur, raha lay fanenjehan'ny Saoly sy lay fifofonany eny, s'il a pensé au fait que Saül l'a poursuivi et qu'il a voulu le tuer, raha ireny no mbola nibahana tao am-pony Davida, s'il a gardé cela dans son cœur, tsy havita mahaloso olona zany izy. il n'aurait pas pu récompenser ses descendants. Sa tsy maro zany fiangonana, N'est-ce pas, chère Église? mety olona mifofony ainao izy, Il voulait te tuer, mety nandrava ny tokantranonao izy, il a détruit ta famille, mety namisavy anao mihitsy izy, il a vraiment voulu te détruire. mety izy natonga anao rava azy, Peut-être que c'est à cause de lui que tu n'as plus d'emploi. mety nravainy niara-bolanao solokiny dia tsy naveriny intsony. Peut-être qu'il t'a trompé financièrement et tu n'as plus reçu d'argent. Fa mitedava fomba tahaka ny Davida. Mais cherche un moyen comme David. Inona ny soa nataon'ity olona ity, Quel est le bien que cette personne a fait? mba ahafahako mamaly soa azy, Que je puisse le récompenser mba hanandratana Andriamanitra ny fiainako. pour que Dieu puisse élever ta vie. Ararotiny andro azo anaovana soa, Rachetons le temps. manaova amen ianao. Faites Amen. Alléluia, Alléluia. amen, Amen. alléluia. Alléluia. Zay ny nataon'ny Davida tamin'ny Saoly, Voilà ce que David a fait à Saül. fa tsy tamin'ny Saoly rery, Mais ce n'est pas seulement à Saül, fa niantso ny taranaka Jonatana ihany koa Davida. mais il a aussi béni les descendants de Jonathan. Inona no antony? Pourquoi? Tsy adinony Davida ihany koa soa nataon'ny Jonatana, David n'a pas non plus oublié les biens que Jonathan a fait. satria Jonatana no naneho fitiavana ny Davida. Parce que Jonathan portait de l'amour pour David. Izy angeny niaro-miainy Davida tsy ho maty ho Saoly. C'est lui qui a protégé la fille de David pour que Saül ne l'attaque pas. Zay no natonga ny Davida niteny tamin'ny Ziba hoe aiza izay taranaka Saoly sy Jonatana mba ho asiako soa. C'est pour ça que David a dit à Tsiba, où est la famille de Saül et Jonathan, que je lui fasse du bien. Dia ozy nataon'ilay lehilahy atao hoe Ziba, Alors l'homme appelé Tsiba a répondu, mbola misy zanaka lany Jonatana iray aho, il y a encore un fils de Jonathan. fa malemy tongotra izy. Il est handicapé aux deux jambes. Mefiboseta ny anaran'io lehilahy io. Ce n'est pas écrit quel est le nom de cet homme. Io lehilahy io a dia vokatry ny ady, dia nianjera izy dia nalemy ny tongony tamin'ny mbola kely. Cet homme, à cause de la guerre, il était tombé et il est devenu handicapé. Dia nafenony mpanompony tany amin'ny toerana anankiray izy dia nandritra ny androm-piainana. Et le serviteur l'a caché dans un endroit pendant toute sa vie. Tsisy nafantatra io lehilahy io, Personne ne connaissait cet homme. tsisy nahita io lehilahy malemy tongotra io. Personne n'a vu cet homme handicapé. Ary ny fomba fanao tamin'izany fotoana izany, Et ce qu'on faisait en ce temps-là, raha misy olona manakilema, si quelqu'un est handicapé, raha misy olona anankiray ka hoe misy aretina, si quelqu'un a une maladie, tsy mahazo miditra ao an-tranon'ny mpanjaka, il ne peut pas entrer dans la maison du roi. tsy mahazo miray latabatra amin'ny mpanjaka. Il ne peut pas s'asseoir à la table du roi. Fa i Davida dia nitady, Mais David l'a cherché. hoe aiza ny taranaka Saoly mba ho asiako soa. Où est la descendance de Saül, que je lui fasse du bien? Ry havana izay manatrika etony, Bien-aimé qui assistait à ce culte, isaorana an'Andriamanitra nous remercions Dieu fa le lehilahy malemy tongotra, parce que l'handicapé, le lehilahy nafenina hatramin'izay ny ainana, celui qu'on a caché toute sa vie, ilay lehilahy tsy mahazo misety eo alohan'ny mpanjaka, celui qui n'avait pas le droit de se montrer devant le roi, no niery ny soa izay natao taminy.
par le bien qu'il a fait, afaka nipetraka indray lataba tamin'ny mpanjaka izy il pouvait s'asseoir à la même table du afaka roi. napotra teo amin'lohan'ny olona rehetra izy Il pouvait être vu devant tout le monde. androany keo amin'ny teny aminao Et aujourd'hui, je te dis, mety nafenina anao hatramin'izay peut-être qu'on t'a caché depuis mety toujours, nitsiny tsy niavina anao hatramin'izay peut-être qu'on ne t'a pas vu depuis toujours, taka ny tsy hitan'ny olona anao hatramin'izay peut-être que personne ne t'a remarqué, fa tonga ny fotoana ankehitriny mais le moment est venu aujourd'hui. ho tediavina anao dia maseho anylohan'ny olona rehetra On amin'izay va te chercher, on va te anatatra anao izay manamenina mafy any andriamanitra Amen, très fort. alleluia Alléluia. amen Amen. ho tonga iseho ianao dia ho hita amin'izay hoe ity le olona nanasana hatramin'izay Maintenant, on va voir que voici la personne qu'on a attendue ao depuis bokin'ny toujours. romanina dia milaza manao hoe La parole de Dieu dit fa izao zavaboary rehetrarehetra izao que toute la création dia miandro ny fampisehoana ny zanak'andriamanitra attend la manifestation des enfants de Dieu. efa miandry anao daholo ny zavatra rehetra Toute la création t'attend déjà. miandry anao ny valimbavaka La solution au problème t'attend. miandry anao ny fanasitranana La guérison t'attend. miandry anao ny fitahina La bénédiction t'attend. miandry anao ny fanandratana L'élévation t'attend. mety nafenina anao hatramin'izay Peut-être que tu étais caché depuis toujours. mety nasidika anao hatramin'izay Peut-être qu'on t'a vraiment caché en bas. mety taka ny tsy hitan'ny olona anao hatramin'izay Peut-être que personne ne t'a remarqué. fa andray valosoa ianao androany Mais tu recevras une dia récompense ho aujourd'hui. tedafina amin'izay izay manamenina mafy Et on va te chercher. alleluia Alléluia. hiteka mafysika sady horakorake Poussant des cris de joie. rehefa nandinika an'io tantara io a Quand j'observe cette histoire, tena naingy latsaka ny ranomasika j'avais les larmes aux yeux. satria efa tsy tentsony jonatana Parce que Jonathan n'était plus là. efa tsy tentsony saoly mpanjaka Saül, le roi, n'était plus là. taranaka malemy sisa mba teo amelona ny alalandray Il n'y avait plus que cet homme handicapé qui portait le nom de son père. mpanompo ange nomba ny nanabe sy ny taiza azy C'était un serviteur qui l'a éduqué. afakay rehefa tonga amin'ny fotoana Quand le moment est arrivé andraisana an'le valosoa pour recevoir la récompense, dia tsy maintsy ho aseho amin'izay izy et il devait être montré. mitsodrananao amin'ny anaran'i jesosy Je te bénis au nom de Jésus nosoana taonao pour le bien que tu as fait, nosoana taonao tamin'ny fianakaviana pour le bien que tu as fait nosoana à tao la famille, tamin'ny olona rehetra pour le bien que tu as fait à tout le monde. andray valipiti anao androany Tu recevras une andray récompense. vala ny taranakao rehetra Ta descendance. manao recevra famenina une mafy récompense. e Faites amen très fort. alleluia Alléluia. hoy zao soratra masina La parole de Dieu dit, mba asiako so ny taranaki saoly je vais faire du bien à la famille de Saül, satria fanaon'andriamanitra zany ozy davida parce que c'est la manière d'agir de Dieu, dit David. ilay fanaon'andriamanitra zany Ce que Dieu a l'habitude de faire, dia tsy afaka manadino ny soa rehetrarehetra nataontsika c'est qu'il ne peut pas oublier tout le bien que nous avons fait, sa tsy zany ve n'est-ce pas? alleluia Alléluia. dia hoy aminao androany Et je te dis aujourd'hui, ndo ranga hitsangana levons-nous, ndo hetsika e agissons, fa fotoana izao car c'est le moment araroto va fa andro fanaova-tsoa zao pour racheter le temps et faire le bien. amen na Amen. faharoa Deuxièmement, voalohany zany hoe fanaon'andriamanitra le izy premièrement, c'est une manière d'agir de Dieu. zay mahatonga le hoe tsy maintsy manao soa C'est pour ça que nous devons faire le bien. faharoa Deuxièmement, andriamanitra ihany koa Dieu aussi, dia mita il bénit izay olona rehetrarehetra nanao soa tamintsika toutes les personnes qui nous ont fait du bien. lay voalohany a La première chose, isika ny nanao soa c'est nous qui faisons le bien dia itsika mandray mivokatra et nous recevons une récompense. satria andriamanitra mamaly ny soa nataontsika Parce que Dieu récompense le bien que nous faisons. fanaon'andriamanitra mihitsy C'est la façon d'agir de Dieu, mamaly soa zay nanao soa de récompenser ceux qui font le bien. fa ity faharoa ity indray Mais cette deuxième chose, na iza niza manao soa atsika quiconque nous fait du bien, niza manisy soa atsika quiconque nous fait du bien, dia handray vokatsoa avy amin'andriamanitra ihany koa ils recevront aussi une bénédiction de Dieu. zay mahatonga atsika hoe C'est pour ça que nous, na inona soa nataony olona tamintsika quels que soient les biens que les gens nous ont faits, aza raisinao zava-maivana rangary any a ne considère pas cela comme des choses légères. aza miteny hoe zavatra kely ohatry ny ve Ne pense pas que c'est peu de choses. zavatra kely tsy dia manahoana loatra ve C'est peu de choses qui n'ont pas d'importance. ndray andro a mantsy Un jour,
rehefa nahita olona nivavahana dia tao adaly izy J'ai vu quelqu'un, on priait pour lui, il était atteint de folie. efa nijoroko vavolombelona tamintsika indray andro Je vous ai déjà rendu ce témoignage un jour. dia rehefa adala io ramatoam-pampianatra io Cette femme qui était une enseignante était atteinte de folie. dia niantso ana amin'ny fianakaviana ndo mba hivavao izy fa tena tsy mahatsiaro saina nandritry ny herinandro Sa famille m'a appelé pour que je prie pour elle parce qu'elle n'était pas consciente pendant une semaine. dia tonga dia nararotiko ny azavatsony toriko filazantsara tao le fianakaviana rehetra iraky ny trano Et j'ai racheté le temps pour faire le bien. J'ai annoncé l'évangile à toute la famille dans la maison. dia za no teneniko tamin'izy ireo Et voici ce que je leur ai dit. vitan'i jesosy ny manasitrany an'io Jésus est capable de le guérir. fa ianareo rehetrarehetra izay salama saina Mais vous tous qui êtes en bonne santé mentale, ekeo jesosy kristy androany recevez Jésus-Christ aujourd'hui. fa io vehivavy mety marary saina io Mais cette femme qui est atteinte de maladie mentale, io nataon'andriamanitra ho fitaovana entsonanareo mba ho zanak'andriamanitra c'est un instrument que Dieu utilise pour que vous recevez Dieu. kosa ny tenin'ny paoly ararotiko Alors? tsy maintsy manararoatra ako Paul a dit racheter le temps et je devais racheter le temps. dia nandray an' jesosy daholo le olona rehetrarehetra Et toutes ces personnes ont reçu Jésus. feno olona tao anatin'le trano tamin'izany fotoana Il y avait beaucoup de gens dans la maison en ce temps-là. ny lehilahy mitazona ny vehivavy satria mirifatra sady mamono izy Les hommes tenaient cette femme parce qu'elle bougeait beaucoup et elle pouvait faire du mal. fa rehefa vita ny vavaka tamin'ireo olona rehetrarehetra ireo Mais quand j'ai fini de prier pour toutes ces personnes qui étaient là, dia nanatona ako teo amin'ilay vehivavy azy izay verisaina je me suis approchée de la femme qui était atteinte de maladie mentale. dia zao no nyteneniko tamin'ilay fianakaviana nitazona azy Et voici ce que j'ai dit à la famille qui la tenait. aza tazomina ntsony izy ho fa alao za hivavaka ao anazy Ne la tenez plus car je vais prier pour elle. toa dia zao daholo ny tenin'ilay olona rehetra Et tous, ils ont dit tout de suite, sady mamely io ry pastera no mirifatra elle peut te faire du mal et elle peut attaquer et s'enfuir. dia zao ny teneniko tamin'izy ireo Et je leur ai dit, jesosy kristy ny mihazona an'io Jésus-Christ la tient. fandroany io dia iseho mivoninahitran'andriamanitra Et aujourd'hui même, la gloire de Dieu va se manifester. dia nanontaniako izy aloha Et je lui ai demandé d'abord, iza ny anaranao quel est ton nom? dia nanomboka nteneniny anarany Et elle a commencé à dire son nom. avereno mivavaka ataoko Répète la prière que je vais faire. dia naveriny tamin'ny fony rehetra Et elle a répété la prière. vo vita le vavaka Et après la prière, tsy nametra tanana ako je ne lui ai pas tsy imposé les mivavaka ao mains. anazy akory Je aho n'ai même pas prié pour fa elle. nanolotra ny fiainana an' jesosy izy Mais elle a donné sa vie à Jésus. verina ny saina sitrana izy Elle est guérie. Elle a retrouvé sa santé. za gaga J'étais étonnée. le fianakaviana rehetra gaga Toute la famille était étonnée. fa za nanararoatra Mais j'ai racheté le tsy temps. maintsy manisy olona Je devais faire le bien. meko anazy ny tsara indrindra Je lui donne toute la gloire. filazantsara ny jesosy Je lui ai donné l'évangile de Jésus. nampahireziko reo tamin'izany Et je les ai encouragés. mivavah ny fiangonana misy anay ao pasamala Prie dans l'église où nous sommes à akaiky Passamal. anareo eo C'est près de chez vous. fa rehefa eo nareo Et quand vous serez là, afaka hitoe ny isoanareo andriamanitra Dieu peut continuer à vous faire du bien. amam-bolana izy ireo vavaka foana Pendant plusieurs mois, ils ont toujours prié. napalahelo taty arina Ce qui était dommage, plus tard, tsy nety mivavaka tsony zareo ils ne voulaient plus prier. nitsokatsoka foana izy rehefa neona tamiko Ils fuyaient toujours quand ils me rencontraient. fa tsy maintsy nanatonako ny farany Et je me suis approchée d'eux. nanotaniko izy fa maninona reo tsy mivavaka tsony Je leur ai demandé pourquoi vous ne priez plus. dia eto le tiako atongavana Et voici où je veux en venir. zao ny nataony zareo tamiko manao hoe Voici ce qu'ils m'ont dit. zay adalàna kely iny veo no sitrany Ce n'était qu'une petite folie. ainao inona hony Tu as adalàna compris? kely Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une petite folie. ainao be dia be ny olona indraindray rehefa nisona atao taminy Vous voyez, beaucoup de gens, même quand on leur fait du bien, nefa nisy zavatra mahafinaritra nitanterahana taminy quelque chose de bien s'est passé dans leur vie dia mora manamaivana izany ny olona et ils prennent cela à la légère. fandroany nefa niteteny amintsika Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, na iza na nisoatsika quiconque nous a fait du bien, andriamanitra hita zany olona zany Dieu va bénir ces personnes. manaova menina mafy ianao Faites amen très fort. genesis toko faharoa folo andiny fahatelo Genèse chapitre 12, verset 3. amin'ny anarany jesosy Au nom de Jésus, ary hita zay manisoanao ako ohatrany hoe mahamenina mora je bénirai ceux qui te béniront. genesis toko faharoa folo andiny fahatelo tapany voalohany Genèse chapitre 12, verset 3, première partie.
ary ta izay manisoanao aozy Andriamanitra. Je bénirai ceux qui te béniront, a dit Dieu. Azavaiko le izy. J'explique. Niza nanisoa antsika senao. Quiconque nous a fait du bien, à toi et Satria à tsika moi, zanak'Andriamanitra. parce que nous sommes enfants de Dieu. Niza nanao zavatra tsara tamitsika. Quiconque nous a fait du bien, Satria misy fanahin'Andriamanitra atao amitsika. parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Dia mampanantena Andriamanitra androany. Dieu promet aujourd'hui Fa hotahinana izay manisoa fiangonana. qu'il va bénir ceux qui ont béni Hotahin'Andriamanitra l'Église. izay manisoa atsika rehetra. Dieu va bénir tous ceux qui nous ont fait du bien. Haitsika zany. Vous comprenez? Hoe tsika ny nasiana soa. Quand on nous a fait du bien, Fa Andriamanitra mitratrehatra hitahan'ilay olona. et c'est Dieu qui va intervenir et les bénir. Jereo tsara anie zao hoe. Regardez bien ceci. Andriamanitra tsy hoe nahazo tombony tamin'ny soa natao tamintsika. Tsy Dieu- zarety. Azafady. Dieu n'a pas bénéficié directement des biens que nous avons reçus. Tsy niarany zaraina le soa natao tamintsika hoe ny sasany an'Andriamanitra dia sasany atsika senao. On n'a pas partagé le bien que nous avons reçu, que certains étaient pour Dieu et certains pour nous. Fa zay rehetrarehetra soa nataon'ny olona tamintsika Mais tout le bien qu'on nous a fait, dia itsika no nahazo tombony zato isan-jato. c'est nous qui avons reçu les bénéfices à 100%. Kanefa ny Andriamanitra mitratrehitra manasoa an'ilay olona. Et pourtant, c'est Dieu qui va intervenir et bénir ces personnes. Dia toy izany koa ilay nataon'i David. Et c'est aussi ce que David a fait. Nanao ilay fanaon'Andriamanitra izy. Il a agi à la manière de Dieu Ka nitany taranaka Jonathan. et il a béni les descendants de Jonathan. Alléluia. Alléluia. Faraparanako ny tenin'Andriamanitra. Je vais terminer le message de Dieu. Androany ary Aujourd'hui, tsarovy izay rehetra mety nanisoanao. souviens-toi de tous ceux qui t'ont fait du bien. Mba tsarovy izy. Souviens-toi d'eux. Aza misy adinoana ny soa nataony taminao. N'oublie pas les biens qu'ils t'ont fait. Voalohany dao atsiaro an'i Jesosy. Premièrement, souvenons-nous de Jésus. Satria raha tsy teo Jesosy, Parce que si Jésus n'était pas là, very tsika senao. nous serions perdus, toi et moi. Tsarovy ihany koa, Souviens-toi aussi, izy ilay tory filazantsara taminao. qui t'a annoncé l'évangile. Ndao tsaroana ny ray aman-drentsika ara-panahy. Souvenons-nous de nos parents spirituels. Ireo ilay mivavaka ao antsika andro manalina. C'est eux qui ont prié pour nous jour et nuit. Ireo ilay mitomano antsika eo tongotro ny tompo. C'est eux qui ont prié pour nous au pied Ireo ilay du mandany Seigneur. fotoana mivavaka ao antsika. Ils ont dépensé du temps pour prier pour nous. Ndao tsy misy adinoana ny soa nataony tamintsika. N'oublions pas les biens qu'ils nous ont fait. Alléluia. Alléluia. Andao valiana hatrany ny soa nataony tamintsika hoa. Rendons-leur le bien qu'ils nous ont fait. Amen na ve zany. Amen. Voalohany, andao valiana soa Jesosy. Premièrement, rendons le bien à Jésus. Andao tsika mba hamonjy fanahy ny olona maro an'i Jesosy. Sauvons plusieurs âmes pour Jésus. Andao toriana amin'ny filazantsara satria zany ny etaeta lehibe ao am-pony Jesosy. Annonçons l'évangile puisque c'est ce qui est dans le cœur de Jésus. Rehefa toriana amin'ny filazantsara Quand nous annonçons l'évangile, ka misy olona voavonjy tamin'ny alalantsika, que quelqu'un est sauvé grâce à nous, dia hisy fandihizana sy fifaliana be any an-danitra. il y aura beaucoup de danse et de joie dans le ciel. Amen na ve zany. Amen. Faharoa, Deuxièmement, andao entina mbavaka ihany koa ireo olona rehetrarehetra izay nanisoa atsika. portons en prière également tous ceux qui nous ont fait du bien. Eto ambavaka ny ray aman-dreny ara-panahy. Portons en prière nos parents spirituels. Eto ambavaka arak'izay rehetrarehetra ao am-ponao izy. Portons-les en prière selon ce que Dieu te met à cœur. Satria za resy lahatra. Parce que je suis convaincue Fa raha tsy nisy ireny mpitory filazantsara taminao, que si quelqu'un ne t'a pas annoncé l'évangile, raha tsy nisy ny ray aman-dreny ara-panahy izay nitantana antsika tamin'izao fiangonana zao, s'il n'y avait pas les parents spirituels qui nous ont conduits dans cette église, izy ireny nataon'Andriamanitra ho fitaovana. Dieu les a utilisés comme instruments Dia itsika senao zao ny lasa nahazo soa be. et c'est nous qui avons reçu beaucoup de biens. Hoe eto ambavaka izy ireo Alors portons-les en prière arak'izay rehetrarehetra ao am-ponao ao. selon ce que Dieu te met à cœur. Ankoatran'izay ihany koa, Et à part cela, andao ataovy izay azon'ny tananao atao mihitsy tsy maninona e. faisons tout ce que nos mains peuvent faire. Valisoa izy. Rendons-leur le bien. Amen na. Amen. Aoka izasy anao Que toi et moi, mba tsy ho kristianina mora manadino ny soa natao tamintsika. nous ne soyons pas des chrétiens qui oublient facilement les biens qu'on nous a faits, Fa andao tsika rehetra mba hanao ny fanaon'Andriamanitra. mais agissons à la manière de Dieu. Anaraka le toetra n'Andriamanitra. Agissons comme le comportement de Dieu. Amalo ny soa rehetra izay natao tamintsika. Rendons tout le bien qu'on nous a fait.
zao ny famaranako ny afatra Et pour terminer ce message, aza valiana ratsy ny soa nataon'ny olona taminao ne rends pas par le mal le Femme. bien qu'on t'a fait. fa inona no antony Quelle en est la raison? zava-doza lehibe ho antsika C'est vraiment un grand danger pour nous sy ny ankonantsika et pour notre famille raha ohatra sanatry si jamais ho valianao ratsy a ny soa nataon'ny olona taminao tu répands par le mal le bien qu'on t'a fait. aza manao ratsy ao mpanompon'andriamanitra Ne faites pas le mal aux serviteurs de Dieu. aza manao ratsy ny olona nanisy soa anao Ne faites pas le mal aux gens qui t'ont fait du bien. fa manjary miteraka zava-doza le izy Parce que cela aura des répercussions très graves. oabolana 17 amaranako azy Proverbe chapitre 17, verset 13 pour terminer. oabolana 17 Proverbe chapitre 17, verset 13. zay mamaly ratsy ny soa ny ratsy a tsy ala ao an-tranony Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. azonareo ve iry fiangona Vous comprenez cela, chère Église? ahoana ny teneny eo Qu'est-ce qui est écrit? zay mamaly ratsy le soa natao taminy Si quelqu'un rend le mal pour le bien, dia ny ratsy ozy a tsy ala ao an-tranony le mal ne quittera pas sa maison. zany hoe na hiato mpanao délivrance be deabe ary ianao C'est-à-dire que même si tu fais beaucoup de délivrance ka no raharaha nadilo iretriny ao anary ny tranonareo et qu'on a mis beaucoup d'onction d'huile dans ta maison, raha sanatria ka nisy soa nataon'ny olona taminao nefa mivalianao ratsy si quelqu'un t'a fait du bien et que tu le rends par le mal, dia mampatahotra be hoe le ratsy tsy ala ao an-tranony c'est vraiment très dangereux parce que le mal ne quittera pas ta maison. dia ny tsara ary androany Observe bien, bien-aimé, andaontsika hanao ny fanaon'andriamanitra faisant à la manière de Dieu, satria izany koa no nataony davida parce que c'est aussi ce que David a fait. andriamanitra ny hamaly soa atsika Que Dieu nous récompense, andriamanitra ny hamaly soa ny fiangonana que Dieu récompense l'Église. noho izany androany C'est pourquoi aujourd'hui, dia ny hoe iza le nanasoa anao discerne bien qui t'a fait du bien. voalohany jesosy kristy ny lohalarana amin'izany Premièrement, c'est Jésus qui est la priorité. faharoa ireo mpanompon'andriamanitra izay nitaizatsika Deuxièmement, les serviteurs de Dieu qui nous ont formés. na misy olona nataon'andriamanitra fitaovana Ou s'il y avait quelqu'un qui était un instrument ohatra ry jonatana que Dieu a utilisé comme Jonathan, risol Richard, nisy zavatra tsara nataon'izy ireny s'ils ont fait quelque chose de bien, dia namaly soa azy davida David leur a fait du bien. tany amin'ny tarana ny goka ny vokatsoa Et ils ont reçu des récompenses. raha ohatra ka nisy zavatra ratsy ao am-ponao S'il y a quelque chose de mal dans ton cœur, ndao tsika hibebaka amin'izao fotoana izao repentons-nous aujourd'hui. amin'ny anaran'i jesosy a Et au nom de Jésus, hiala ao an-tranontsika rehetra ny que cela quitte notre maison, ny zavatra ratsy rehetra tout ce qui est mal, hiala ao ny aretiny que les maladies partent, hiala amin'ny fikorotanana que les difficultés partent, hiala ny zavatra ratsy que toute mauvaise chose parte. amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo Au nom de ho Jésus-Christ, tanteraka amintsika rehetra ny izany que cela se réalise sur chacun de noho nous. izany nizaniza marary Alors tous ceux qui sont malades, nizaniza mananolana tous ceux qui ont des problèmes, nizaniza ao anatin'ny fiainana mampalahelo tous ceux qui ont de grandes difficultés, anasoa atsika andriamanitra androany Dieu va nous récompenser ho aujourd'hui. tahin'andriamanitra ihany ko ny taranakitsika rehetra Dieu va tous nous bénir aujourd'hui. amin'izao fotoana izao Actuellement, mitsodrany taranakao je bénis ta descendance, zay zavatra irinao mba ho tonga amin'ny taranakao tout ce que tu as désiré pour tes descendants, andriamanitra rainy jesosy ny hatanteraka an'izany que le Seigneur Jésus ho réalise cela. tanteraka any azany amin'ny anaran'i jesosy Cela va se réaliser au nom de Jésus. hitsangana isika tompoko a hisaotra an'andriamanitra Nous allons nous lever pour remercier Dieu dia andaontsika hisaotra an' jesosy fa voavonjy a et nous allons remercier Jésus parce qu'il nous a sauvés. andaontsika ny olo teny eny atrehan'i jesosy hoe voninanao soa amin'izay manomboka anio Nous allons donner nos vies à Jésus et dire que nous allons faire le bien à partir d'aujourd'hui. hitsangana hitoro filazantsara Nous allons annoncer l'évangile. hitsangana hitaonan'ny olona rehetra Je vais annoncer à tout le monde. anisy soa zay mba nanisy soa ako Je vais faire du bien à ceux qui m'ont fait du bien. satria fanaon'andriamanitra izany Parce que c'est la manière d'agir de Dieu. hivavaka asika tompoko Et nous allons prier. andriamanitra rainay eo Père Céleste, saotranao amin'ny anaran'i jesosy nous te remercions au nom de Jésus fa nampianatra anay ny teninao androany parce que tu nous as enseigné aujourd'hui fa afaka manasoa anay ianao
que tu peux nous récompenser. Anisy fiainanay rehetra ianao Jesosy. Tu vas faire du bien à nos vies, Jésus. Anisy fiainany taranakay enao. Tu vas faire du bien à nos descendants. Fona aminao zay Jesosy a. Nous te demandons pardon, Jésus. Variny zay hatramin'izay. Nous étions distraits autrefois. Nangataka andro foana izahay. Nous avons toujours demandé du temps. Tsy nanisy olona izahay. Nous n'avons pas fait le bien. Tsy nentiny zara amin'ny filazantsara anao izahay. Nous n'avons pas partagé ton évangile. Mibebaka eto anatrehanao ihany koa izahay. Nous nous repentons devant toi. Raha nisy olona mba nanisy soanay Si quelqu'un nous a fait du bien kanefa ny adininay zany et que nous avons oublié cela, ka zavatra ratsy nataonay taminy. ou que nous lui avons fait du mal, Engany Andriamanitra ô, Seigneur Dieu, amindra fo aminay eny ianao que tu nous pardonnes ka ho asorona ao an-tranonay daholo et que tu enlèves de notre maison ny zavatra ratsy rehetra. tout ce qui est mal, Hoe esorona ao amin'ny tokantranonay daholo que tu enlèves de notre maison ireo zavatra tsy araka ny sitraponao. tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Ho esorona ao amin'ny taranakay rehetra Tu vas enlever de nos descendants ny zavatra ratsy rehetra. tout ce qui est mal. Amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus, manomboka androany à partir d'aujourd'hui, handray valosoa avy amin'Andriamanitra izahay. nous allons recevoir des récompenses venant de Amin'ny Dieu. valosoanay rehetra ny Andriamanitra. Dieu va nous rendre le bien. Misaotra Andriamanitra raiky Merci au Père. hanondrika ny lohantsika isika. Nous inclinons nos têtes. Apetrao amin'ny faritra marairinao ny tananao. Mets ta main là où tu as mal. Raha manana olana ianao na mandalo ady, Si tu as des problèmes ou que tu traverses des difficultés, apetrao amin'ny fonao kosa ny tananao. mets ta main sur ton cœur. Fa hivavaka ho anao anio. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Raiso ny fanambarana izay meny anao. Reçois ce qu'il veut te donner, Fa izy hamalosoa antsika rehetra. parce qu'il va tous nous récompenser. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Ry Andriamanitra raiky tsara indrindra. Père céleste, Mamindrafo amin'ny olona io. pardonne à cette personne Any amin'ny tokantrano misy azy any. dans la maison où elle se trouve. Amindreo fony ny olona atao ny trano fiangonana. Pardonne à toutes les personnes qui sont aussi à l'église. Ndrizany iza marary. Quiconque est malade, Didina ny aretina rehetra. je commande au nom de Jésus Miala ao anatin'ny vatana. que toutes les maladies quittent les corps, Ny herin'Andriamanitra ane. que la puissance de Dieu agisse. Irotsaka ao anatin'ny vatan'ny olona. Va dans le corps des êtres humains, Anasitrany any aretina. que Dieu guérisse les maladies, Miala ny aretina sy ny fanaitainany. que toutes les maladies partent, Manjavona ny kansera. les douleurs et les cancers partent, Manjavona ny diabeta. les diabètes disparaissent, Ny aretin'ny tension rehetra. toutes les maladies reliées aux tensions disparaissent, Ny aretin'ny fo. les maladies reliées au cœur, Ny kista sy ny fibromina rehetra. tous les kystes et les fibromes Sitrany amin'ny anaran'i Jesosy. sont guéris au nom de Jésus. Manjavona zany aretina izany. Toutes ces maladies disparaissent. Mirotsaka ny herin'ny fanasitrana. La puissance de guérison descend. Ary ireo olona manana ady. Et tous ceux qui ont des difficultés, Ireo olona mandalo olana. tous ceux qui ont des problèmes, Na arabola io. que ce soit des problèmes financiers, Na arakasa io. que ce soit des problèmes de travail, Na aratokantrano io. que ce soit des problèmes conjugaux, Na ara-pitiavana io. que ce soit des problèmes sentimentaux, Na niditra ny zanany io. ou c'est des problèmes par rapport à leurs enfants, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus, Miala daholo le hery mpitondra olana. que tous les problèmes disparaissent. Le hery mpitondra fahasairanana. La puissance des difficultés disparaît. Miala amin'ny fiainana zany. Que cela quitte leur vie. Miala ao amin'ny tokantrano rehetra. Que cela quitte les maisons. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Mpandresy ny olona. on est victorieux. Mivany olana rehetra. Les problèmes sont résolus. Isem voninahitry'Andriamanitra. La gloire de Dieu va se manifester. Anisoanay ny Andriamanitra. Dieu va nous faire du bien. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Tahina ny olona rehetra. tout le monde est béni. Amen. Amen. Mahazo interantsika rehetra Vous pouvez prendre place. ho tahin'Andriamanitra ianao. Que Dieu te bénisse. Tahin'ny tompony nareo any tokantrano. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en culte aussi. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika. Recevez la grâce de Dieu. Milohany amaranana ny fotoana. Avant de terminer ce culte, Hitondra ny filazana ny tenako amin'izao fotoana izao. je vais vous apporter les annonces. Misaotra an'Andriamanitra isika Nous remercions Dieu fa feno roapolo taona amin'ity taona ity parce que nous avons 20 ans cette année. ny nitsanganan'ny fiangonana refia ara-panjakana. L'Église réfie légalement. Isaona an'Andriamanitra ihany koa Nous remercions aussi Dieu fa maro amintsika nandray fahasoavana tao anatin'izay. parce que beaucoup d'entre nous ont reçu beaucoup de bénédictions. Noho izany ho ankalazaintsika ny fomba amin'ny etiketrika io faharoapolo taona io.
Alors nous allons célébrer cet anniversaire. ka ho fanomboana ny fankalazana ny jobily Et pour commencer cela, dia ho tanterana eto androndra kely amin'ny alakamisy fasivy amby roapolo ny volana may izany nous allons réaliser cela ici à Ndroundrakeli, jeudi 29 mai. amin'io alakamisy io zany Ce jeudi-là, fasivy amby roapolo ny volana may 29 mai, fotoan-dehibe eto manomboka ny valo sasany maraina il y aura un grand culte ici à partir de 8h30 du matin. asaina daholo tsika rehetra izay nandray fahasoavana tato amin'ny fiangonana Et nous invitons tous ceux qui ont reçu des bénédictions à l'église, mba ho avy daholo mba mivoninahitra an'andriamanitra que vous puissiez tous venir pour glorifier Dieu. ianao zay natsapa ny fahasoavana tao anatin'izay fotoana izay Toi qui as senti que tu étais béni pendant ces années, dia andao ho tonga daholo tsika mba hiaraka eto amin'ny voninahitra ny tompo venons tous ici pour glorifier Dieu. isy ny tenin'andriamanitra Il y aura la parole de Dieu, misy ny vavaka il y aura des prières, isy ny fiderana il y aura des louanges mba ho fanomezana voninahitra ny tompo pour glorifier le Seigneur. koa izao ary no ataontsika Et voici ce que nous allons faire. isika rehetra ato am-piangonana Nous tous qui sommes à l'église, andaontsika ho tonga aloha daholo mba tsy ho tara nous allons tous venir tôt pour ne pas être en Falo. retard. Deuxièmement, andao mba tena anao mihaja daholo nous allons mettre des tenues mba correctes nomezana voninahitra an'andriamanitra pour glorifier Dieu. tsy hoe fivoriana mivavaka alakamisy le izy Ce n'est pas que c'est un culte de jeudi dia atao tsotsotra et que nous allons mettre de simples fa vêtements, andao iseho amin'ny voninahitra mba hihaja eo anatrehan'andriamanitra mais portant des tenues correctes devant Dieu. raha mety aminao dia andao hitehaka mafy ary Si cela te convient, acclame fort. amen na Amen. mifandraika amin'izay filazana izay ihany Et par rapport à ce message-là, isy moa ny fandaniana marobe izay tsy maintsy ho atao amin'ny fotoana io il y aura beaucoup de dépenses ho atao anko manerana ny madagasikara parce que ce sera dans tout Madagascar. dia nisy zany reo fandraisana anjara izay efa mba nomena antsika hoe ho fanentanana antsika Alors il y aura des participations pour chacun de nous dia andao mba ho averintsika androany izany et que nous rendons cela aujourd'hui. atao izay vitanao Fais ce que tu peux faire fa hitahina andriamanitra anao zany pour que Dieu te bénisse. andriamanitra ne hitantsika rehetra Que Dieu nous bénisse tous. amaliny sorehetra nataontsika ne andriamanitra Que Dieu nous récompense. ho tahina andriamanitra tompoko Que Mais- Dieu nous bénisse. melohan'ny amaranana ny fotoana anao hira anankiray ny mpitera dia amarana ny fotoana raha lahery mivavaka Avant la fin de ce culte, il y aura des louanges et des prières. Saranto Cisana Velo fiderana Haziao Saranto Cisana Ni famindrampo raha marina zany dia andao hitsangantsika re saranto saranto sisana asandrato feona felo fiderana saranto isana ni famindrampo Manjakuja saratu isana namandalu luasa alukingi fafadesana matuki fizianiu anumelala na uanao siandawanao nafuyanao Sarantu Isana Vero fiderana Asia Sarantu Isana Infami Jamburi Manjakuja Sarantu Sarantu Isana Nafunyani Jesu Kristi mba ufamonjena asianao velon'izy fanahy masina vavolombelona ndreseny
fitiavany tsy miova mandrakizany ny fampitrambony saranto isanandro feno finerana azy ao saranto isanandro ny fampitrambony mandrakotra saranto saranto tsy ho takatra ny saitsika mitsayatsisa ny atsara nyatoamito feno ny voninaiza na iterana matrakiza saranto kisana feno fiderana azy ao saranto kisana ny famitramony mandrakotra saranto saranto isana sarantompo saranto isana feno fiderana azy ao saranto isana ny famitramony mandrakotra saranto 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 isaky ninna sady zany ve favakytsika misaotra ray fa nahavita nanompo anao zay androany menainao ny voninahitra feno makasitraka tompo fa ny fahatsaranao dia efa nataonao tamin'izao fiangonana izao tamin'ny alalan'ny fampiasanao ny zanakao fampiasanao ny teninao fampiasanao ny fanamasina fampiasanao ny mpanomponao halleloia anao ny teranao ny ajanao ny voninahitra rakofana amin'ny rano Jesosy ny tsiraray avy aminay voaharo ny fanahinay sy ny ainay sy ny tenanay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy tsika hiteny hoe tahiny tompo daholo ary